Fa nisy kosa raha mofo ny fiainana amin'ny misy ny fiainana mpanao gazety izay tanterahany Andriamatoa Andry Rajoelina eny amin'ny Carlton na amin'izao ora izao fiainana amin'ny mpanao gazety izay nitondra ny toerana manoloana ny toedrara politika amin'izao fotoana izao rehefa nivory ny mapara dia nanapa-kevitra fa Andriamatoa Andry Rajoelina no aroso Prime Ministra nefa rehefa nandinika izy ka nijery ny tombotsoan'ny firenena dia tsy handray izany andraikitra izany ary namela malalaka ny birao nasionaly ny mapara isafidy izay olona tiany arotsaka hovidiny tamin'ny tsy fionana nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny mpanao gazety io ariva io ihany koa moa nanambarany fa diso fanantenana ny mpanohana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina naneho ny alahelony ihany koa izy satria lasa ny ankola Firavalomanina indray no lasa namana akaiky ny filoham-pirenena fa nefa ny namana hatramin'izay na ilika indray ka anisany antony tsy andraisany andraikitra ao anatin'ny governemanta moa izany zava-mitranga izany mbola mitohy mofo ny fivoriana etsy amin'ny Carlton amin'izao ora izao. Fa feno tanteraka kosa amin'izao fotoana izao ny mpiambana ao amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena totosany maraina teo tokoa mantsy ny fifidianana ireo questeur voalohany sy faharoa teny antoerana Vola Ravoavy sy Stéphane Razafy Mandimby. Feza mivondrona miaraka amin'ny Andry Rajoelina mapara ny antenimieram-pirenena. Ireo toerana 8 misy amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena dia lasa nisolombavambahoaka avy amin'ny mapara avokoa ary toerana iray ho an'ny tsy miankina. Raha ny fifidianana questeur voalohany izay notanterahana androany dia Andriamatoa Jean-Michel Henry no lany, 27 no azony, 20 kosa ho an'ny Siteny Thierry Randriasolo Niaiko ary 7 kosa i Razafy Constant nahazo 24. Ity faran'izay efa questeur atao amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny andron'Andriamatoa Andriamanjato Richard efa questeur ihany koa tao amin'ny loholona. Ka ny fanova hitako dia ho asarainy mba hampiakary zany ny asan'ity institution ty izany resaka solombavam-bahoaka zany satria solotegnana vahoaka ary zavatra hitako zany mba ho asaraina koa ity lapany antenimera ty sy ireo fandresan'ireo sénateur satria mahamenatra na mijery ny centre d'accueil ny eo amin'ny assemblée amin'izao fotoana zao ary sisy fanitara zay revo zao tragno tokony fo vita ipetrahan'ny ny député nefa magnofa tragno any ivelany magnofa hôtely fandanina izany amina ka besaky ny fanovana tiako atao raha ohatra ka lany questeur fa ny zavatra mampalahelo fotsiny moa dia manano ataony mapara dia hoe misy consigne de vote misy vérifiena ny bulletin mandeha mangingina agny mivoaka agny ivelany i bulletin ampiasay ato dia hoe menacena le olo zany hoe dia siavana anao raha ohatra ka tsy manaraka baikony mapara fa la fifidiana ara-dalàna avao transparence démocratiquement matoky tegna ka fa olana. Lanto Rakotomanga solombavam-bahoaka mapara voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo no mitazona ny questeur faharoa. Solombavam-bahoaka 70 nametraka fitokisana taminy raha toka 520 amin'ny mpifaninana taminy ny pasteur Mamitiana Ravelona Anosy avy amin'ny vondrona miaraka amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny questeur 2 aloha dia tsara marina fa tsara ho fantatritsika zany fa mikasika miandraikitra momba ny relation publique sy ny législation raha iresaka zany momba an'izay relation publique izay dia resaka fifandraisana zany na anatiny na any amin'ny any ivelany izay mila zany ao fandresen-dahatra mila fitadiavana an'ireo mpiara-miombona antoka na ireo olona zany afaka andehanana ijery an'izay relation zay afaka manampy fahaizana zany amin'izany relation zany satria tsy ny olona rehetrarehetra no manao an'izany sy mahay an'izany raha iresaka fanaovan-dalàna dia ato ny lapan'ny fanaovana lalàna ny antenimieram-pirenena ka hita zany fa raha ny zavatra traikefa teo amin'ny congrès ny tetezamita tamin'izay mpikambana tato dia matetika dia tolo-dalàna avany amin'ny ministère zany hoe any amin'ny exécutif zany no tonga ato aminay ary fidinay zany laninay ato fa ity zany dia tokony ho betsaka tokony ivoaka avato amin'ny
solombavam-bahoaka izay ny latsaka izay ny fidin'ny olona tany amin'ny fokotany izay fokotany zany no misy ny bazy sy ireo olona ny fidy dia tokony izahay solombavam-bahoaka voafidy mahafantatra hoe inona ny lalàna izay tokony atao ampandrosoana an'izany boriboritany na distrika izay ny fidy anao zany Mariana fa raha ny inona maraina nanomboka tamin'ny 6 volana voatondrana tanterahana amin'ny fifidianana questeur teo anivon'ny antenimera-pirenena dia tsy tanteraka izany raha tsy nivolakandro teo. Ny tapakandro maraina dia anisan'ny iverenana noresahan'ny solombavam-bahoaka momba ny fifidianana amin'ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena izay nitotosaina teo aloha. Raha ny fandaharam-potoana dia ny talata amin'ny 6 volana no andinihana ny fitsipika anatin'ny antenimera-pirenena ary amaritana anisan'ny vaomera.